iray amin'ireo hetsika namarina amin'ny fankalazana fetim-pirenena ny fiakaran'ireo mpanao vakisaova an-tsehatra teny Kanjambary etsy Mahamasina ny fahasivy-folon'ny volana Jona lasa teo. Mpiangaly vakisaova telo totany nafarana anavana ity lalanoana ity. Anisan'izany ny zatovolahy nandray solo bandina Andramanomanalina ary nikitana fitarika andro Antsiadana. Nisongadina ny seho vakisaova kolontsaina nentin-drazana Bekimerina izay mampiseho indray ny hakantony maha-malagasy sy ny lanjany Arim-bakoka ara-javakanto. Nampiavaka Sion ny fitobotoboky ny amponga firefitrevitry ny Malagasy feo manitona nataon'ny kabosy indrindra fa feo magandreo tovolahy mpiaro saova ireto izay indray gadona dia ny antsehatra. Anisan'ny tena sarika ny sainy maro kosa ny seho nataon'ny mpisaova nikitana fitarika andro Antsiadana izay taria mamsoa. Nampiavaka azy ireo ny feo kabosy midindrindrija, feo lafika nataon'ilay tovovavy mpanakanto ary feo beson'ireo mpisaova ireto izay nampientanentana ny mpandihy rehetra na ireva inona natrika aza dia tsy nahatandamba fa nandihina naraka ny gadona saova.
Itoana no anaovana antso ho an'ny ministera serasera sy ny kolotsaina ary ireo mpakafisy-piaron'ny kolotsaina malagasy mba hijery akaiky sy hanohana bebe kokoa ny vakisaova malagasy satria raha tiana haritra ny kolotsaina dia tsy maintsy kolokoloina, aharovana, ara-pitaina sy omena sehatra. Ho ela velona ny vakisaova malagasy.